misy nanana retenu misy tsy nanana retenu araka ny valazako anareo hoe torabato opavararaka sisisa ny avizanana tambatra daholo dia amin'ny anatin'ny fanadihadiana ny amoaka amin'izay zany hoe tena misy tokoa ve tena finiavana zavatra intentionnel tokoa ve natao natonga an'ireny sa vokatr'izay le zavatra nyteneniko mety efa mitambesatra amin'ilay mpitandro ny filaminana zay rehefa misy ny fandakan-dalàna dia tsy maintsy tsy mandraindraikitra ny mpitandro ny filaminana dia izay zany natonga ny hoe tsy maintsy atao ny azahoana niny tovolahy iny zany satria mandika lalàna noreto javatra nitranga rehetrarehetra to amin'ilay fomba ny manamborana azy eto zany dia tsara ho fantatsika fa na dia misy io fifanana io na dia misy fanazara-tena ary tsy mampitandro filaminana ihany fa na misehatra aiza na misehatra aiza dia mety misy foana ny indro kely ao anatin'ilay izy ndresana moa le hoe tsy mahana retenu zay moa filazana azy zany amin'ny teny frantsay tsy mahana retenu mpitandro ny filaminana raha tena nijery ny sary iny zany tsika na zavatra ny seho dia misy ny nanana retenu fa misy koa araka n'ilay voalazako teo mety misy tsy fifehezana kely izay nitranga tamin'izy misy mihitsy ara manamboninahitra ny teny atsaro ajanony ny zavatra ataonareo fa misy tsy mety eo zay zany ny zavatra nyseho le tovolako moa somary maherierisetra ka io fomba fanamborana olona io rehefa olona mandika lalàna rehefa samborina izy ka somary manao fietsika herisetra dia sady tsy maintsy miary tena ny mpitandro ny filaminana no tsy maintsy atao ny fomba anamborana azy izao zany zavatra tsara fantatrareo mila anankirengy na olo-pirenena tsotra tsy maintsy misy fanadihadiana atao tsy maintsy misy fanadihadiana atao aloha zay vao afana milaza avy atrano hoe tonga dia hoe io meliko na tsy meliko na ny gendarmerie na ny gendarmerie tsy afaka hiteny koa hoe meliko ny olona kanaky raha tsy meliko fa ny fitsarana ny tena afaka miteny an'izay sy mamoaka dida rehefa avy eo ka tsy maintsy mitomboka amin'ny fanadihadiana foana zany ary ny fanadihadiana hoe rehefa misy fanadihadiana atao dia reny zavatra rehetrarehetra hita reny eo misy nahazo sary sy ny sisa reny tsy maintsy hojerena daholo fa raha ohatra ohatran'izay zany ny fomba entina manameloka olona anankiray hoe tonga dia vao misy miteny vao misy anina dia efa meloka olona fitsarana iny afaka miteny hoe meloka ny olona anankiray fa tsy maintsy misy ny fanadihadiana fampiasana inona hoe izany mahita an'izany